Ny vona voajanahary dia mampitombo ny faharefondreo ankohonana tra-pahasahiranana lalina. Ahafahan'izy ireo miarina sy iverenan'ny mpiarabelona aingana amin'ny fiainana andavanandro dia misy ny asa fonjivoina. Anisan'izany ny asa tanamaro, asa atakalo vola, entina anampiana ireo ankohonana traboina sy amerenana amin'ny laoniny ny tanàna. 5,000 isan'andro mandritra ny 20 andro no raisin'ireo mpisitraka takalo ny asa fanadiovana sy fanarenana. Sady loharanom-bola ho an'ireo ankohonana tra-pahasahiranana no asa ho an'ny sohiombonana ny asa fonjivoina. Natonga nananao an'ity asa ity aloha izany voalohany indrindrany za tsy manambady tsy efa maty mivady. Dia izay koa ilay tsaboina dia mifoky tany izay. Dia nisitraka an'ity asa ity izay 5,000 isan'andro dia rehefa isaky ny 10 andro ilay izy. Ilay izy aloha tena manampy tombontsoa azoko anaovana an'ity asa ity izao dia misy kely mba ho sahaza anay telo mianaka. Dia izy kokoa mba hoe ialana amin'ilay mipetraka fotsiny eo, raha hipetraka fotsiny eo izay tsisy atao dia mba tsara raha misy an'ito. Nanaovako ilay vola foreto marotako zavatra ohatra hoe ilay goûté amin'ny mpianatra ireny, ohatr'izay ny anaovako an'ilay izy. Satria izao ny andro fa varatra tsy mampanasa lamba mipampiasa anao satria tsy mamaina lamba. Natonga na isisaka an'ity asa ity tompoko dia ao an-tranonay fian'ny rano. Ny asa koa moa asa tena dia nandetana nofoko tany hoe misy asa avy ao atao dia nanao an'ilay asa. Satria ilay fidiram-bola ao anatin'ilay tokantrano efa tsy maharaka intsony ny tena miady rery fa tsy misy manampy. Dia nanao an'ilay asa satria hitako fa mety ampy ihany ilay izy dia kely eo ampelantanako izany no mba tsy indraraiky. Sady anaovana sakafo no anampiana okolazy. Ny andoavana hofatrano dia kely ampelantanana izany tsy maintsy indraraina atao mahampy. Nafahako nisitraka an'ity asa ity izany dia satria izay tsaboina. Ao an-tranonay misy rano vadiko miasa tena dia tsisy hanina hohanina izay. Dia natsonony tany amin'ny fokotany manoratra anarana manamaivana zany ilay asa na dia mandalo ary mety aminay satria manampy be da be aminay ilay izy. Taorian'ny oramben'ny kija niteraka tondradrano teto amin'ny faritra Analamanga ny volana janoary 2024 dia niompana indrindra tamin'ny fampikorinana ny rano ny andro na ny asa. Ny fanatanterahana ny asa dia miainga efa amin'ny filazana ataon'ny Bureau National misahana ny fitantanana ny tandin-doza sy ny loza na BNGRC izay mamatra ireo laharam-pahamehana. Ny Ministeran'ny Mponina sy ny Fiainana Ara-Tsosialy ary ny Fampivoarana ny Vehivavy kosa no mandrindra ireo asa fiahiana mpiarabelona ary ny FID na Fonds d'intervention pour le développement no manatanteraka. Ankohonana miisa 590 ao anatin'ny fokotany 7 manodidina ny Tsaramasay, Ankasina, Akazomanga, Anosivavaka no misitraka izany. Famatsim-bola avy amin'ny fanjakana malagasy no entina anatanterahana ny asa.